Kolo FM manolotra ho anao very fanahy tantara nosoratan'ny aloka tefson olalaovan'ny faly rakoto sinaizy miaraka amin'ny antsaravaka lina ianita mandray feo sanda ratovinarivo mandrindra ny lafin'ny teknika dida montero manatotosy jiady andro fahaenina nantenaina fa misy inona ny miantso andry tena mandalolana mihitsy akia dia somba misy azondrianam-piana ohatra inona ny azoko anam-piana andrika ka tapitra manilika avokoa nge ny olona rehetra ndrisy zao mba namako antenaina lazainy zareo hoe sarim-bavo ny za pelaka ho ny za mino afandreny sisany olona mba azoka anteherana sady namana tsy mba nahafoia mihitsy hangaky dia inona ary nytindrianam-piko andry teneno ka zao ake mba afaka mandray afendrena hoe makany amin'ry aloha mandrapafa lasa mireleny oatra nylika matotompo fotsiny inge za sisy zany ve ahoana re zany za mipetra-drera mantsy fa somary teriseri kely trano misy anah dia fandriana tokana ihany ny aoko tsy olana ankizy zany tsy ombingeko tsika ka atahorany fanoto e iaraka hipetraka amiko ve tsy ampisolana ve zany fa ampisolana hoana ary fa tsy azoko mihitsy zany mipatity kefa hoe za rehefa tsy tiany zareo aminay tsony ndrisy azao ny olona mba azoko antenana nampy ako zao ary afaka mampandroso andry aloha za zao dia hitantsika eo ny toyany tena marina ve aky ye ndao raha ndeha ny andro koa ty efa ho alina dia tonga dia misakafo aty angambontsika mba tsy sahirana mandro tsony rehefa tonga any an-trano satria ny loka koa mbola tsisiko tsy maintsy mampandroso anantenaina an-trano ana dia tsy mety amiko loatra azy zany fa mila vola efa tokony hamita amin'ny boky koa mantsy rehefa mandinika an'ity bandy ity koa dia mahatsapa fa tsy ratsy izy fa izy pelaka fotsiniko zany hoe raha afaka manova azy lasa tena bandy dia tsy haninenako izany petrapetra tsotsotra kely tsy takiny any aminareo ny tranoko efitra ray fotsiny dia fandriana mety amindry tsy misy olana ankizy zany fa rehefa afaka mampandrosa fotsiny ry dia izay ny zava-dehibe amiko dia ahoana izany ndeha ho any amin'ny dosy aloha za dia avy eo koa ndry makany dia atorontsika fa efa mivalo sahantoka izao tsy maninona mihitsy ka inona ary ny zavatra hitranga amin'ity alinaity dia tsy maintsy araka tory aminy aho zany koa so izay no ahitana vahaolana farany aminy ka hanova azy tena bandy dia ho vitandriva izany trypaty andramana nantenaina nga mbola tsy atory ndry za efa eto am-pandriana fa inona koa ary zany mahazo azy zany raha mahatsapa fihetsem-po hafahafa ny anatiko azy zany tsy fantatro mazava hoe inona koa ary zany koa nantenaina viky dodo fa mbola tsy te atory ka ohatrany lasa mangovotra be zany akia tsy fantatro hoe fa maninona aleo fa alaiko mihitsy ndrira zany andao i dodo ndao tsisy menatra izany zay fa ngaky mitambatra lamba tsika sindria eko satria fandriana ray lamba firakotra ray andray kosa le tanany ohatra mandehandehibe zany ko sady mamalala be ampatio ale tanana ho afa ina ary ty ataonao ty sy tianao anga zao finoko ny jiro eny ary pio ary fa menatra be nge za zay efa maty tsy menatra tsony tena mangovotra be fa inona ary zany mahazo azy zany arao fotsiny izay ataoko aiza ny tananao patia mangovotra be nge tena orany tsy tiako zao ataontsika izao ka non tsy manina akory mety matoa ataoko patia orany mba inona nkity nataondrina fandriana lovana tenena tena niova aloha izy sady lasa tena bandy tena hoe bandy tena tsy pelaka tsony avela ke mba ho tsy ambarateloko za samy rehetra zany fa tena niova tokoa izy
miandry ny karama koa zany a. Tsy adinoko akiny karamandria fa sao lasa potipotika be amindringely ery any totra milaza mihitsy ary izy fa akavady andrioniko tena faly angeky iry dada sy neny na haino an'izany tao efa lany aiky mantsy zareo amin'ny fananarana fa dia tsy nampiotsina azy akory. Mbola tsy tehitra fanambadiany izany aloha sa fa mbola mita fianarana ka fandrina efa manampitiavana azy. Eny matoa zana vita nanova azy dia nisy fitiavana azy tato anatiko tato. Fa tena niaraka zany nareo. Fa ahoana hozy izy taminareo? Tsy niteny zavatra be dia be izy fa fantatro fotsiny. Nisy fotoana kely any izy niteny hoe misy sipatiny be zany ony any dia alainy vady dia fantatro avy hatrany fandria moa zany olona izany. Zany le karamako afa tsy moramora nanova azy. Mandalova kiany hatrany raha pitsy dia sady mahita ny rafozana dia mahazo ny karamandry ihany koa ndry. Sereo ne zandrikaly mila vola mitako ny boko ankizy namako efa tapotra ny voaka daholo. Fa tsy maintsy meko ny karamandry fa mandalova eny aminay ndao aroko. Zao ela vao tena bandra ary nantenaina na dia mbola mahatsapa fihetsika hafahafa zany indray fa iny efa tena tsapako fa te ova tena bandy tokoa raha dia ity zany le ankizy la nampirediredry an'la fa tena tia an'la zany indry dada le fe moa zany efa manomboka miafaka izy ny paty izy ny tsapako fa nanova atao anatin'ny tontolo hafahafa iny. Fa inona kiny nataondrina tonga n'ity zanaka ity lasa tia andriaka zany ny ankizy patia. Ka mba tsy ambara telonay roa ihany gambo zany raha mety eny tsy olan'izany fa rehefa tena bandy fotsiny elahy dia efa mahafaly anay menakavy zany. Efa niteny efa nisy tsy nilamina kely moa ny sain'ny daly io taloha reny dia nanova ny fomba fijeriny zanyko. Dia adabo ihany ndray zany fa efa taloha fitao tsara fotsiny aloha ny fianarana dia ao aorianan'izay vao miditra ao anatin'ny tokantrano fa tsy mahamaika akory zany. Sa maika nareo? Tsy mahamaika akory zany ka fa mahakasika an'le resaka dada teo dia natsapa taloha reny fa ohatrany tsy fananiko angereny ary tsy haiko izay tena antony natonga an'ireny zany. Saika avery ela raha mbola nisirisiri tsy nanaiky niala tao anatin'ireny satria fa hotana ary tsy mbola eken'ny fiarahamonina malagasy mihitsy zany lahy manambady lahy zany na vavy manambady vavy. Tena marina mihitsy zany voalaza mialy zany. Very fanahy ny olona miaina ao anatin'izany fa tsy azoko aloha zany hoe very fanahy ahoana ary niny efa nanary fanahy matoa miaina fiainana tahaka ny biby. Za aloha tsy momba an'izan'iza fa misy amin'izy ireny tsy fidino azy ny ohatra fotsiny tranga mazo anantenena teo fomba fitezaina hatramin'ny fahazaza ihany koa mila raha masy tsara tsy atoro amin'izany tsony gambonareo ko. Eny tsy afenina anareo fa nisy tantara ohatr'izao teo amin'ny antenainy tsy fantatra mazava raha hoe tena zay tokoa no mety ho antony. Fa inona zany ry dada? Dia tantara azy re raha matoa. Dia izay asa raha misy ifandraisan'izany tokoa fa ny fiverako mantsy dia hoe vehivavy ihany na tenaina fa masontsika mijery azy ivelany mahatsikaritra fa lehilahy izy. Hita fa mety nisy ifandraisany amin'izanyko. Nareo koa zany dia tena mampijabaka. Olona efa tokony vehivavy zao mbola avadika ireo lehilahy fa tena vitany gasy marina ve zany? Tao tsy mampiny zany vitany tena vitany ka porofo mivaingana ange nantenaina io eny dia miala tsiny lesary nantenaina mba te hananjanaka lahy dia lasa nanao tsy fanao fa raha ny tokony ho izy zany dia vavy alako. Efa lasa zany ry dada tsy misy ary-metsiny anao rao amin'izany tsony fa na lahy na vavy dia sorako an'Andriamanitra nampisy afoana. Lasa laty iny ny zaka mivokany ane aveloany zany fa ataovy amin'izay ny sakafo fa mangatsika eto fotsiny ange. Eno samy mazotoa dia mazotoa daholo ary 18 petit beurre nanotra hoanao teo. 18 petit beurre enimpolo taona lasa zay mankasitraka anao miompifaliana aminay sokobis gasika tsara. Kolo FM mananolotra ho anao very fanahy tantara ny soratan'ny alokatefson nolalaovin'ny faly rakoto sinaizy niaraka tamin'ny antsaravaka lina ianita nandray feo sandara tovinarivo
nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nanaty tosy Jiady. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Kolo FM, la radio active.